fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahanray ahy no anirahako anareo kosa. Rehefa nilazany Jesosy ena nisy fofonaina ka ho izy taminy raiso ny fanahy masina na eripiza velonareo dia voavela izany ary na niza kosa tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Nony amin'ny fitaliany fanan'Andriamanitra, nony amin'ny Jesosy Kristy velona mandrakizay voavela ny alikaola. Halleluja! Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny heniny sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy saintsy ao heliko ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Madagasikara lavitra rehetra manaraka zao fanompoavana tanterantsika izao dia iomonantsika kira rehefa ilay fiangonana apôstôlika, iomonantsika amin'ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao.
Am'vanim-potoana
nefa misy andresan'ireo nakarakarantsika ireo teny nomena zavatra mba azo nomena azy izy mba hiatreny na le farafakeliny hoe hanehoana zany fiaraha-velona ao anatin'ny zava-tsaro zany nanao zany fihetsika izany sika de vohera anakiraikio zany lazaiko anao zany hoe miera fa mizavatra tiany atao anao zao zay pastery de zao nataova zao ny atao vina de fa ampiomanana reo ary manaraka zany toromarika zany ilaina ny fampiera mandy anaty vanim-potoana tahaka izao azy tao ifampiantso eny mandeha le vasy misy mesy le vasy misy enjera misy an'izao pasera misy an'izao ao nanao atao fampilaza fampiera de fanao hoe tianao atao fa izy tsy tia sy ny toy zany mba hahafahantsika miaro an-trano io fiainany fiangonana io tsy trangany zao na izao ka sanatria anakorotana fiainam-piangonana aveo de alamintsika ny zavatra rehetra zany lazatsika teo ihany taminay sitapon'andriamanitra teo ny toro filazany tsara zany mila lalana avy amin'ny fanahy masina koa azo no raharano ny fanahin' Jesosy Kristy tsy navela ny fanahin' Jesosy Kristy reo apôstoly reo itoro-tatsina tany zany azy ilana zany hoe alalana avy amin'ny tompo manefa zavatra rehetra zay de ketritsika atao ho fampandrosoana ny fiangonana ndray fa tsy hoe sanatria hoe fanakorontanana koa nefa mila aritra ireny rehetra ireny mety an'kio ny laza sy mpafonatrany tsy mbola azo atolotra ny fanasan'ny tompo avy aty an-trano fa mbola miandro fiangonana misokatra sika tena milaza aminao anaka fa makarary aiko zany efa koy atao miaritra sika na ty farak'Jesosy na hoe manaiky na ty zany azy fa rehefa tonga fotoana hoaitsika ny miaina sy fanazava fanao-tsaina sy fandresy-lahatra am'izay fiainany fiangonana tahaka izany mba tsy sanatria de ampivoatra anaty anao mbandisy ianao ilaina ny mampandray fanasan'ny tompo no vo azo atao zany anao mariazy ianao ilaina ny mampandray fanasan'ny tompo no vo azo atao zany fa rehefa andray fanasan'ny tompo ianao de misy raha misy fanarana atao am'izany mila tena mila mifanazana tsara am'izany mba ahafahana miaina tsara zany fotsika kristianina zany am'izay mba hitsaroana vaovolombelon'ny tompo mba iresansika anaka mba ahafahantsika manaraka manaiky na ny zany azy ho voninahitr'Andriamanitra de tanterao zay zana fanimpona manandrify am'izay azo atao na ny am'izao fotoana mbola mikatona zao aza de mifampiera fampilaza am'izay kasaina natao ampianamina sy amrindra reny asa rehetra reny mba ahafahantsika mandrosotrany fa efa nazany tompo sy hoe ilazao ny zanak'Israely mba handroso de mandrosotrany sy menakavy ho voninahitrim-pontsika an-trany izany rehetra izany de nesika andray ny teny tompo fa fotoanan'izao de la mila ny tenin'Andriamanitra hitaridalana sy hanazava ny lalatsika indray hoentina mitsoro vaovolombelon'ny tompontsika izy dia afaka ahafahantsika miazakazaka hatrany na teo anatin'izao vanim-potoana tena sarotra mila miazakazaka isika tawary
izahay ahafanay mivory amin'ny anaranao. Misaotranao koa amin'ny teninao izay omenao anay. Taio ny mpanomponao izay amaky izany, ary koa ilay mpanomponao izay hitondra ny hafatrao. Dia taio ny fiainonay. Misaotra ray eo. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahatelo manaraka ny Pasika anio. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana araka ny perikiopa, fanekena taloha, bokin'ny mpitsara. Tsara toko fahaenina, vakiana manomboka amin'ny 5:30. Ary ny Midiana rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory dia nitaka mitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirely. Ary notsindrin'ny fanahin'i Jehova Gideona dia nitsoka ny anjomary izy ka nivorona naraka azy ny Abiezrita. Ary naniraka olona nakany amin'ny Manase rehetra izy dia nivorona naraka azy ireo. Ary naniraka olona nakany amin'ny Asera sy Zebulona ary ny Naftaly izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nolotsainao, indro apetraka eo amin'ity famoloana ity volon'ondry iray manontolo ity. Ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny ato fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany, fa ny fomaraina koa izy ka nofiazany ny volon'ondry, ary nisy ranonandro eran'ny lovia. Ary io koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy hirehetra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho. Aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa no lenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny amin'iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy avy amin'ny Apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Kolosia. Kolosiana toko 1, ho vakiana manomboka amin'ny 9:7. Ary noho izany izahay koa, hatramin'ny andro nandrenesanay, dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra, araka ny herin'ny voninay no amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafabiana. Ka misaotra ny ray izay mampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika.
Ahitana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Jaona. Jaona 5:20 ho vakiana manomboka amin'ny 9:20. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa raha tonga ny mpananatra izay raiko aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Masina ny tenin'ny Tompo.
vavolombelona anambara ahy ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Mazava ry havana zany ilazany Jesosy azy zany ary miaro antsika amin'ny zavatra maro samihafa mpitranga avolazany Jaona apôstôly ihany koa any amin'ny taratasy malaza be efa naverimberiko taminao tato ato mitsy io Jaona voalohany toko fahaefatra io. Tomba hiverenana kely fa manan-toerana manokana amin'izao vaninandrontsika izao zany tenin'ny apôstôly zany. Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra irenina tsika satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Sao nafantaranareo fanan'Andriamanitra ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Fa ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ary izany ny fanahy ny Antikristy izay varena rehefa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Fa maro ny fanahy dia Jesosy ety manamarina tsara raha tonga ny fananatra ilay fanan'Andriamanitra zany ilay fanahy masina zany izay raika avy amin'ny ray dia ny fanahy ny famarinana izay mivoaka avy amin'ny ray. Tsara zany amariny Jesosy tsara ametrany fepetra sy famaritana mazava tsara hoe ilay fanahy ny famarinana izay iraiko aminareo avy amin'ny ray. Io efa nolazaina mandrakariva eto am-pianasantsika ilay fiavin'ny fanan'Andriamanitra ho tiantsika le hoe aza miala eto toeranareo aza miala eto tanànareo amin'ny Jerosalema hita amin'izany fotoana manampiavo ny andro zay anirahako ny fanahy ny famarinana ho aminareo avy amin'ny ray. Fanahy avy amin'ny ray no omenantsika. Misy fanahy be dia be anaka amin'ny tany ty. Misy fanahy manitaka, misy fanahy ny sandoko, fanahy ny Antikristy hoy Jaona teo. Ka zay fanahy avy amin'ny ray dia raha i Jesosy avy amin'ny ray. Misy ianarantsika azy amin'ny fotoany hoe mbola tsy niakatra tany amin'ny ray akory Jesosy tokatoka efatra ambiroapolo dia nanokatra n'izay mpianatra nanisy fofonainy Jaona toko faharoapolo dia nomeny ny fanahy masina teo vo tamin'ny mamelan-keloka ny Rasia teo. Tsy mbola tonga akory ny Pentekosta tamin'izany ho isika hoe amaha-Andriamanitra ny Jesosy afaka atao amin'izany. Izy manome ny fanahy ho antsika. Aza mino ny fanahy rehetra ho izao. Io zany tena mila fiperana tsara sy mila manavaka tsara sy mila mahay mamantatra tsara sy fa ny fanahy rehetra izay manaiky fa tonga nofo Jesosy no avy amin'Andriamanitra. Io lazaiko tamin'ny ina tenarany le hoe mihaino ho anaka hoe ny fanahy rehetra manaiky fa tonga nofo Jesosy. Zany hoe ny tantaram-piainan'i Jesosy mihitsy tsy misy amam-pihinana. Tantaram-piainana izay tantarainy soratra masina. Aza mihaino zay tsy lazay ny soratra masina amoronan'ny olona koa io. Nisy an'izao koa tamin'ny fiainan'i Jesosy io fa tsy voalatena iraisiny fiteniny Jaona. Ireo ny voasoratra dia ireo ny raisina. Dia manamantatra izany fanan'Andriamanitra. Io ny ilantsika ny tena mifantsika tsara amin'Andriamanitra, mifantsika tsara amin'ny Tompo mba tsy ho vitaka amin'izay fanahy sandoka rehetra tonga eto amin'izao tontolo izao. Mitaky ianao andeha ho ary, mitaky ianao andeha hanao an'izao milaza fa efa tonga Kristy, izy mihitsy ny Kristy izy mamantatra ireny dia zavatra eny ianao fantarinao ilay fanahy avy amin'ny ray. Io fanahy avy amin'ny ray io Jesosy no vavolombelona hanambara ahy. Tena mazava koa zany resaka ataon'i Jesosy zany izay ambara ny fanahy masina
momba ny jesosy no izy fa tsy zay foroporony olona koa izy le fanahy avy amin'ny ray no anambara ay hoy jesosy de mahazo noverina kely amin'ny tantarany jesosy tany amin'ny fotoana ny lazany mosesy tamin'ny zanak'israely tamin'ny fotoantsika efa mianatra ny hoe avy amin'ny rahalahy ianao ihany no akako mpaminany ho anao de anambara aminao zay sitapikoretra izy hoe ny Deutéronomie 20:20 antrany zany nefa voalaza ny am'ty atokavan'i Jesosy ty ny fanany Jehova zay tao nampilaza nampiteny any Mosesy zany afantarana hoe avy amin'ny rahalahy ianao mampibebe le hoe misy Kristy gasy toy misy tsony gasy avy amin'ny rahalahy ianao avy amin'ny Jiosy ihany fa mifamonjena de avy amin'ny Jiosy misy loatra masy miasa mihitsy Kristy lazay miafa io no nakeneken'Andriamanitra io no nisy oany olona teto ambony tany ary teny toka olona ka nonona tamitsika io Jesosy io zany ambarany fanamasina zany io ihany ko nefa nolazain'ny tompo tamin'ny fanahy tamin'ny alalan'ny mpaminany tao fa rety de tokony ho vakitsika mihitsy any Isaia 7:4 Isaia 7:4 ary Isaia 7:5 7:14 9:5-6 Vakiko ny 13 Isaia 7:24 de hoy Isaia mihaino ary retaranaka Davida ataonareo zavatra kely foana moa no hanasatra ny olona noho de hanasatra n'Andriamanitra koa ianareo ary noho izany de tompo no anome famantarana ho anareo ino hanananaka ny virjy ka hiteraka zazalahy any anarany ataony hoe Immanuel mba mario kely ho an'ny mpanao tantara mba hafantaro kely ho an'ny mpandrefy any hoany amin'ny fitonjato taona alohany hatanterany hiterany virjiny zazalahy anankiray nefa ampilazain'Andriamanitra zany ny mpaminany io hitantsika teo io de soritsorita ny mpaminany any avy amin'ny alalan'ny fitandriny fanahy masina azy Isaia 7:10 fa zaza niteraka ho antsika zazalahy nomenantsika ary ny fanapahana ny eo antsolo ary anarany atao hoe mahagaga mpanolontsain'Andriamanitra mahery ray mandrakizay andrian'ny fiadanana izy zany Jesosy any amin'ny taonjato lavitra any nefa anambaran'Andriamanitra iny fanahy nanambara momba ny Jesosy zany no marina momba ny Jesosy io aza manaiky avilivily ny olona saina rehefa ilazana hoe nateraka ny virjiny Jesosy de izy teniteny aminao tsisy zany virjiny teraka zany fienao fa misanasana fa izany lazay ny fanan'Andriamanitra zany nambarany fanan'Andriamanitra tsisy olona velona kehitriny ka nafantatra hoe tany fitonjato taona lasa zany fa ny fanan'Andriamanitra no manambara zany marina io izy le fanahy iraky avy amin'ny ray no vavolombeny nanambara azy i Jesosy de nambarany ma izy le nateraka ny virjiny ary miazakazaka amin'ny tantaritsika fa ohatrany hoe akalitsika kokoa hoe io fanan'Andriamanitra ny raha navy tamin'ny ray io no niseho na tamin'ny alalan'ny anjely teny tamin'ny Maria teny tamin'ny Josefa hoe aniny ianao toejaza ianao ka hiteraka zazalahy gaga be Maria tamin'izany i Maria mihitsy gaga atao moana no hatanteraka izany tsisy possibilité vy amin'ny tenany mihitsy hatanteraka an'izany zay le fanambarany fanan'Andriamanitra tsy azo pianina na hoe hanaovana fanitsinana hoe amboarina mba tataka zao ngabo zany ohatra nanamboarany Abrahama sy Sara iterany any Isaka mandry amin'ny Agara ianao fa zany ny tian'Andriamanitra lazay tena hitsy n'Andriamanitra hoe
zanaka zazalahy hoe jehova tamin'ny abrahama tamin'izany io fanan'andriamanitra io vavolombelona manambara momba ny jeso ary tsaronao raha nataony jaona batisa izy eo miezi ezina zany fanambarana nataony fanan'andriamanitra zany eo miezi ezina misy eo hita hita maso ary vavolombelona nahita zany reo apôstoly tantara manambara mampianatra atsika zany tonga filoana atao hoe miorona amboniny fampianaran'ny apôstoly satria reo nahita maso latsaka tonga tany amin'ny jaona i jeso atao batisa sokatra ny lanitra nentina teo ambony jeso tamin'ny endrika fanahy endrika voro mahay lala ny fanahy masina ary andriamanitra ny lobava hoe itino zanako malalako izay sitrako zany tidobila zay am'izany hoe izy lay fanahy raky avy amin'ny ray vavolombelona anambarahy de izy ambarany io izy lay zanaka malanan'andriamanitra jeso zany mba ararato kely mandray a ny trinité masina miseho hita maso eto andriamanitra ray any ambony teny ny fanahy masina midina ambony jeso zany trinité masina miseho hita maso fa mbola tsy takatry mpianatra tamin'izany sahirana rizina hitan'izany a fa fahamarinana tanteraka eo maso izy hoe zany io fanahy masina io vavolombelona nambara hoe jeso tamin'ireny toejavatra ny tranga rehetr'ireny ary namakivaky ny tantarany fiangonana izany nataony jesoa tamin'ny mpianany ianareo koa vavolombelona nambara satria ianareo efa nde tamiko mandrakarivo io kely mba marikely io a zany le mba ahafahana manitsy an'indray misy zavatra ataony io le joro vavolombelony tompo any fa zany tsy hitany akory tratratsy marina koa tataraina fotsiny fa zany toe vavolombelona dia nanatry maso nahita maso zany natonga antsika ho saroto tamin'le filazalaza zany sasany hoe misy apôstoly zany azafady misy fepetra famaritana mazava mitsany atao hoe apôstoly jeso kristy nanatry maso nahita maso nanaovan'ny jaona batisa azy niakariny hatrany an-danitra zany atao hoe vavolombelon'ny kristy zany atao hoe apôstoly jeso kristy ianareo koa vavolombelona nambara hoe jeso satria ianareo efa teto amiko mandrakay manahany reny fampianarako nahita ny asa nataoko manambany mampiseho fa izao lay ny rahin'andriamanitra hoe teo am'izao tontolo izao izy jeso io ambarany fanahy masina hoe mpamonjy izao tontolo izao io ianareo koa vavolombelona zany hoe jeso etsika mahazo sorodalana mazava be momba ny fijoroana ho vavolombelona joro vavolombelona isika manambara momba jeso araka izay anambarany fanahy masina azy amitsika ny fanahy zay ranonay avy amin'ny ray ny fanahy zay raky avy amin'ny ray lay mivoaka avy amin'ny ray hoe jeso izy no vavolombelona nambara ao sika ny mianatra ao sika no miaina io fanahy masina io no mitarika atsika hafantatra zay tian'andriamanitra ambara momba ny jeso taonao mba tomboko kely makany amin'ny jaona voalohany toko fadimy jaona voalohany toko fadimy ny andimy fahafolo jaona voalohany toko fadimy andimy fahafolo zay minona zanak'andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny zay tsy mino an'andriamanitra nitsy efa nampanaingy azy satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'andriamanitra ny zanany izy io no tantarana mazava tsara mam'izay anaratsika ny tompo mam'izay ijerotsika ho vavolombelony tompo ianareo koa vavolombelona
lazay fa izoka ilazay fa izy satria tsy manana zany fanambarana ny amin'andriamanitra zany izy tsy manana ilay fanan'andriamanitra manambarany zany momba jesosy zany ao amin'izy satria voataro tsara fa ny fanany fa ao anatytsika eo tamin'ny batisany raisitsika tahaka nondraisany jesosy ny fanahy nazaitsika teo tamin'ny nanaovana batisa azy no naraisatsika ny fanan'andriamanitra tamin'ny nanaovana batisantsika ao amintsika fanahy io no manambara manao le révélation ao anatytsika eo momba ny jesosy io fanahy ny raina avy amin'ny ray io fa tsy fanahy hafa tsy fanahy ny mpaminany saint-esprit fa fanahy avy amin'ny ray io no manambara ao anatytsika eo momba ny jesosy avelombeloko zany mba tsy hadiso anao ka anaraka ny rina iviroana manarahay hoy jesosy fa ho tary io fanan'andriamanitra io ianao am'izany fanaranao jesosy zay ny toromarika voalohany hoe mijoro vaombeny tompo manaraka ny fanambarany ny fanan'andriamanitra manaraka ny fitariny ny fanan'andriamanitra tsy ho diso am'izany fijoroana vaombeny tompo zany ianao fa faharoa zay toromarika afatsika manaraka ny jesosy dianio dia ianareo efa teto amiko mandrakary zany ilantsika zany manao tena ho an'ny tompo eo amin'ny tompo mandrakarivo sika zany zao ny anakarana an'ilay voalazan'ny joba malaza be any an-tsainareo any verenao keliminy filazan'ny joba azy hoe pakazara tsy to de miadana io isika efa teo aminy manakarivo io izy efa miaraka amintsika manakarivo io no mitantana sy miaro antsika tsy hanao fijoroana vaombena diso tsy hanao fanambarana diso momba jesosy satria isika efa nifankazatra tsara tamin'andriamanitsika io anaka ilay sisiatsika manakariva hoe fakio ny soratra masina tsy fahafantarana ny soratra masina no manisy hevitra vakio io ana manana fotoana aza manana excuse hoe za mbola andehatra sariboko na mbola fahabono hamakirak zany za mbola le anetsena ka za nanana excuse mitsy zany hoe vakio ny soratra masina io tsy misy lera hoe am'izao vo mety le izy fa zy mety aminao amin'ny fotoananao vakio ny soratra masina io ko tsy misy emploi du temps hoe isaky ny alatsinainy mamaky soratra masina tsia zay fotoananao ahafanao atokanao ary makinao ny soratra masina vakio ny soratra masina angatao ny fitarian'io fanahy masina io angatao ny fanokafany tompony sainao eo mpamakina zany soratra masina zany aza misolo de volosaina hoe ka samita be ny soratra masina fa makama tena tsy tatsoatatra ny zena zay de tsy mamaky ianao aza manaiky an'izany anaka vakio ny soratra masina mamatoky io fanan'andriamanitra efa nomeny antsika io hanazava ny soratra masina io amintsika gaga anao mpamakina le zany ty tompona zainy eo mpamakina eo ianao sady mangataka mivavaka amin'ny tompony miambarany fanan'andriamanitra aminao ia moa i jesosy efa
ihany atao may asisa zay lena tao mba mila vaky ko ty Gideony rehefa tia fantatra sitrapon'Andriamanitra ianao mila misisika miaisisita misisika angatsaka mitombotombo taloha dia nataon'Andriamanitra zany ho iny soratra mihitsy dia mahazo mangataka mitombo tahaka izany rehefa tena tia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra ahafana manaraka azy dia angatao mitombo miady varotra tahaka natao Gideona tahaka izany miady varotra nataony Josefana ihany zay raha tsy Jakoba azafady raha tsy tayay ianao tsy amianako tsy amiako dia miady varotra tahaka izany mba ahafanao mahafantatra ilay sitrapon'Andriamanitra fa rehefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao mety misarotra atreny eny an-dalana mety misy ady mafy tsy maintsy sendranao eny fa ny Andriamanitra miaraka aminao eny hatrany ny mampandrisy anao izy matofiaraka zany tanjo ny tompo raha mampianatra antsika izy hoe angato avy iny fitareny fanahy masina dia ny ahafanao mandresy ahafanao mijoro ahafanao mizotra manaraka azy hatrany amin'izay lalana ty tompo anaranao azy ho voninahitra Andriamanitra irery any mivavaka isika koa misaotra mankasitraka indrindra fa avela no mianatra aminao zahay dia namezanao anay le fanahy ny fahamarinana le mananatra anay manolo-tsaina anay le mpitaradalana anay le manitsy ny tianay amin'ny fanarana ianao hatrany misotranao no ny fanahinao masina efa mipetra ao anaty anay manala zay fisalasalana manala zay mitsifinona rehetra fa maneho anay ny sitraponao maneho anay mampafantatra anay ny lalanao Andriamanitra mba anarana ianao anananay zay eksperiansa ilaina rehetra hijeronay ho vavolomberinao misaotra tompo fa Andriamanitra miara-belona aminay tokoa ianao tonga lofoka nonina taminay dia miara-monina aminay mihitsy ianao Andriamanitra sorana mandrakizay ny anarana fa ianao no velona ary ianao mbola mamelona anay hatrany ho voninahitry ny anaranao irery halleluia halleluia amen
faly aby mindrehetra maneran-tany zakanaka am'izany fanomezany atsika ny fanahy fanomezany atsika teniny indrindra indrindra iarovany atsika mamakivaky zao tantara sarotra dia sarotra atretsika mianakavy zao mankina tsy miala amitsika andriamanitsika maheren'andriamanitra atrasika am'izany efa ataony am'izany tsiraka izany amin'ny asa fanompona fitoroana vaovolombelona akio am'izay anambarana ny famonjena any amin'ny olona rehetrany hitariny fanan'andriamanitra antsika dia anao fankasitrana n'andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra isika dia ireo fanarana mba tsy dia aninona bely connexion mianakilay any an-tranandro antenimoloana ataontsika mikatsaoentsiny antenimoloana ataontsika misetsakadroetsisy ay ninikisy eto mantolo ay ny katsaoentsiny antenimoloany any tao any tsanganadeo miankizy mpampianatra mpandraraha rehetra ny an-trano any mba hanao ny hira imonana mba sekolelany amaky eo fimonanatsika hiteninao jehova izay anaranay atsika manontolo hoe ny filazany sasany ary dia mba ampifalianatsika ankizy andro fandraisana atsika androandro ankizy tsisy dimitra kory fa na izany aza dia manao hira ray manontolo mitsika ho fiderantsika n'andriamanitra enina mivalopolo ny filinjato